Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Manolotra anao ny vaovao. tonga eto amin'ny fotoana ny famezana iritsika ry pijerejena amin'izao takariva izao anaranao indray ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madeve kotolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay amin'izao takariva izao ary ihany koa manasanao ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany maloka ny tontolon'ny zavakanto panga ny olo-pirenena panga olomanga ny firenena taoriany nandaozan'ny omgi na irapesaiky Guillaume nitsika taoriany lozam-pifamoivoizana izay tany Antsirabe omaly ny andindiny makasika izay no hoentsika betsaka ao anatin'izao fampalalam-baovao izao ary isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity farany herinandro ity isan-tarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva zao ary ny tantaran'ny tarika niainga izay isan'ny noforoniny omgi tamin'ny fahavelomany izay noforoniny tamin'ny taona 720 tarika izay miangaly ny Kaduna Country eto Madagasikara. Hedry tsara malala any an-tany tsy hitako any matoky anao ao. Tarika mpangaly ny mozika country eto Madagasikara ny tarika niainga efa tamin'ny taona 720 ny sy ny tarika voalohany tamin'ny taona 470 kosa nanaovany tarika fampisehoana voalohany ilay hira te amangy moa no hira voalohany nalefa ny tarika tamin'ny onjapeo tamin'izany fotoana izany ahitana mpikambana ampolony mahery ny ao anatin'ny tarika ankehitriny ankoatran'ny omgi na irabesaiky Guillaume dia mikambana amin'ny tarika ihany koa ny rahalahin'ny telo lahy izay samy mpira avokoa. Ny tarika ny angerery ihany koa no anisany navita fitetezam-paritra betsaka indrindra hatreto efa voateton'izy ireo avokoa ohatra ny fatra 12 eto Madagasikara sy ny distrika 12 enina hatramin'ny fokotany faran'izay lavitra indrindra ary dia voateton'izy ireo ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia efa maherin'ny 3 no isan'ny fampisehoana vita ny tarika niainga ampolony ihany koa ireo totankira no efa navoakany anisan'ny nampiavaka ny tarika niainga ihany koa ny fanaovana hira fiderana ka anisan'ny mpamorikira ho an'ny fiangonana katolika omgi mpamorikira ny tarika niainga. Try